dia mbola amin'ny fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovandriamanitra ray, endrandra ny fampahirezana sy ny famonjena avy aminao manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana ety amin'ity izao tontolo izao ety. Fanahinao masina hiasa tanteraka dia anatinay ety mba tsy hatonganay ho kivy ka entehitra amin'ny tontolo ho levona fa mba hanana fanantenana dia ny fiainana mandrakizay izay fomanina ho anay. Dia ny fanahinao masina hitaridalanay ho amin'ny marina mandrakariva mba hitanay fifaliana amin'ny fanarahana lalanao. Tenena Jehovah fameno mponomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Matoa tanterahana ny fampahirezana dia mandalo toe-javatra sarotra mandrakariva isika. Ary fatsoka-hevitra no mieritreritra hoe miaraka amin'Andriamanitra dia milamindamina ny fiainana. Paoly dia niteny an'izany hoe tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be ozy no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha hiara-dia amin'Andriamanitra tena sarotra. Indraindray adino ny kristianina ny tenin' Jesosy hoe sarotra ny lalina makany amin'ny fiainana ozy. Vitsy no mahita an'izany fa malalaka ny lalina makany amin'ny fahaverezana, maro no mizotra makany. Nisy lehilahy anankiray izay nanolo tena ka nanapa-kevitra hanara-dian'i Jesosy. Manaraka anao a Jesosy ozy, n'aiza n'aiza le anao. Sotra ny navalin'i Jesosy azy, ny amboholo manadavaka, ny voromanidina manany ny akaniny, fa ny zanak'olona tsy manana izay hipetraha amin'ny lohany. Raha manara-dian'i Jesosy ianao, tsy mora izany, adiny tsy maintsy hatrehana satria ny devoly dia anao izay fomba rehetra hisintomana ny olona manolo tena an'Andriamanitra mba tsy handray ny famonjena. Ary betsaka nefa ny kristianina voafitaka eo anatrehan'izany satria mitady zavatra milamindamina, mitady fahagagana tampoka tsy azo eritreretiny izany, mitady fiadanana. Kanefa ilay fiadanana tsy fiadanana maritra mandrakizay fa fiadanana mandalo izay miorina ambony vola harena voninahitra ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ary izay ny fanotofan'ny olona. Ny zavatra mitranga nefa na eo ary ny fampanantenana maro isan-karazany manoloana izay zavatra heverina fa mamirapiratra ety amin'ity izao tontolo izao ity dia ny zavatra tsikarotra tsy azo dia tsy hita fa ekeny be sy ny maro. Mafy ny fiainana, be fahoriana ety amin'ity izao tontolo izao ety ary tsy misy fandriampahalemana. Zara raha mahita fiadanana, fifaliana, fa ady mandrakariva no hatrehana. Ary arakaraka ny andro sy ny fotoana mahatonga ny fiainana mihafy. Ary hitantsika izany amin'ny fisontry ny vidim-piainana. Ary izay fisontry ny vidim-piainana izay dia vokatry ny loza maro isan-karazany mitranga sy ny rendrarendra ety amin'ity izao tontolo izao ity, ary vokatry ny fitadiava-karena be loatra ataony manam-bola vitsivitsy izay te hitsetsitra ny namany. Izany ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ary izany fisainana izany dia fisainana avy amin'ny devoly. Ary izay no nahatonga antsika nandray fampahirezana hoe tsy misy tsara ankoatra ny miverina amin'Andriamanitra. Ary izay fiverenana amin'Andriamanitra izay naompantsika ny amin'ny firenena mihitsy, nampitahy itsika hoe rehefa jerevana ange ty firenena malagasy ity dia tena firenena nifidian'Andriamanitra. Tsika tsy ilaza hoe tsika tena nankaran'Andriamanitra fa ny fiainantsika no hitantsika miavaka. Firenena mivavaka tahaka ny zanak'Israely olom-boafidy tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa na dia nifidian'Andriamanitra na nivavaka ary nafantatra an'i Jehovah, inona ny zavatra nisy rehefa nanadino an'i Jehovah ny zanak'Israely? Nataony n'Andriamanitra tena teo ambanin'ny fitantanany firenena izay nteresana amin'ny firenen-kafa izay nanandevy tanteraka azy. Dia hitantsika zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana izany. 300 taona mipetraka tao amin'ny tany Egipta.
zany hoe ny mafy ny fiainany ny tombo ny fampahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely fa tao anatin'izay vanim-potoana ely na babo ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta zay tsy nanana eritreritra mba hiverina amin'ny Jehova satria tena adiny mihitsy fa misy Andriamanitra zay nifidy azy manokana. Fa rehefa tena mafy be amin'izay le fahoriana zay vao tapa-kevitra miantso sy nitaraina tamin'i Jehova mitady ny famonjena vao mitady famonjena ny olona tsy miandrela Andriamanitra fa tonga izy de mamonjy de hoe tena Andriamanitra ve hoe tena vao tonga ny fahoriana de hiandry 300 taona vao hamaly vavaka tsy fa le olona ny miandry 300 taona vao miverina tamin'i Jehova de zay no nahatonga ny Jehova nidina ka nameriny indray ny fahaleovantena ny zanak'Israely nitondra azy ho afaka tao amin'ny tany Egipta zay niresantsika teto. Ny fanafahana tao amin'ny tany Egipta tsy midika akory ilamindamina ny fiainana fa sarotra ny dia satria hiainga eo amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana, hiainga eo amin'ilay tany be fahoriana andehany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, tsy tonga de tonga any finam-pandehanana ady no hatrehany eny ary zay ny fiainantsika. Na izany izy ilaza teny fampanantenana tsy azo indray mandeha hoe mirakla de tonga de androany de ho tanteraka zany. Misy lalana tsy maintsy izorana, tsy maintsy aleha ary misy fepetra tokony arahana zay vao tonga amin'ny tena fiadanana. Zay ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ty na ara-nofo na ny fiainana ara-panahy tsy misy tonga de hoe azoko maimai-poana amin'izao fotsiny fa misy zavatra takina tsy maintsy ampandalovina ady zay vao tonga amin'izay fiadanana zay. Kanefa rehefa tafavoaka ny zanak'Israely nananteny izy diso-hevitra hoe vao tafavoaka amin'ny tany Egipta de tonga de miadana. Inona ny zavatra nitranga efitra ny andry azy tany ary tsy vita an'izay fotsiny fa mbola tany ray le Egiptianina kanefa taony nanafahany Jehova azy nanenjika ary indraindray ohatra ny adinony zanak'Israely sy ny olona miaraka amin'Andriamanitra le teny fikasana napetraka Andriamanitra hoe Jehova hiady anareo fa nareo kosa angina. Zay lalàny firenena nipahiny Jehova ka nomeny fahaleovantena ary nampanantenany fiadanana any Jehova ny ady. Nareo mangina ndikan'izay any Jehova ny ady zay de hoe manaiky fotsiny ny toromarika apetraka Andriamanitra de an'Andriamanitra miady amin'ny firenena tady angeja ary zay tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy amin'ny vanim-potoana iodina ny zanak'Israely de tsy maintsy babo ny firenena fa de nijeritsika tamin'ny farany ny famarinan'izany taty amin'ny mpitsara toko 70 zay natombokontsika tamin'ny farany ary sotomantsika lesona ny andiny fahaenina ka hatramin'ny de toizantsika hatrany ny moran'ny Israely indray sy ny namalin'Andriamanitra azy ary ny zanak'Israely nanao zay ratsy eo mason'i Jehova indray ka nanompo ireo Baala sy Astarta sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina ka nahafoy an Jehova izy ka tsy nanompo azy de nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Raha vao miodina amin'ny Jehova zany le taranaka voafidy manana ny Jehova ho andriamanina de tonga de ataon'i Jehova manana fahaleovantenany zany tonga de ataon'i Jehova babo ny firenena-kafa foana, babo ny firenena-kafa ka raha te ho afaka amin'ny vahoan'ny firenena-kafa miverina amin'ny Jehova. Fa reto zanak'Israely reto nefa efa tafavoaka tamin'ny tany Egipta izy efa tena niampita ny Jordana izy efa tonga tao amin'ny tany Kanana izy efa nahazo ny fahaleovantenany izy fa mbola nivarotena indray niala tamin'ny fanarahana an Jehova de nanjary nafinaritra ny zanak'Israely indray nanompo ny andriamanin-kafa tsy hoe fivavahana mahafinaritra akory fa ny fomba fanompoana ny andriamanin-kafa de zao tsy mitovy amin'ny fomba fanompoanan'i Jehova mamevahana ny filany nofo fisotroana dia fijangajangana ary zay mahatezitra an Jehova izay no andriamanin-kafa. Rehefa tena jerevana amin'izao vanim-potoana zao ngamba raha ataoko hoe kristianina tsy misy tsony kristianina ngamba de anan'andriamanin-kafa ho tompony fa le rendrarendra n'izao tontolo zao atao ambony lavitra no fitiavana an'Andriamanitra. Jereo tsara nge Jesosy ny teny an'ity zavatra ity
aza manany am'izay hoanina zay hotafiana zay hosotrona fa ny jentilisa ny fahatrapakatsaka an'izany ozy any amin'ny matio misy an'izay any amin'ny lioka ndray nefa ny fomba ilazan'i jesosy azy aza mitady zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona fa ny jentilisa ny fahatrapakatsaka an'izany fa fantatry ny rainareo fa tokony anareo zany kanefa ia rehefa tena jerevana zany hoe ny fototra ny fanompoko vavahana zany de araka ny teny jesosy ka tso ny fanjakako sy ny famarinako de anampy anareo ny zavatra rehetra zany hoe zay hoanina zay hotafiana zay sotrona tsy zany ny zavatra tokony hanatonana an'Andriamanitra fa raha te hivavaka de mikatsaka ny fiainana mandrakizay de omena maimaimpona zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona tsy zay nefa ny fototra ny fivavahana am'izao vanim-potoana zao na voavitaka ny olona fa raha tsy vola arena zay hoanina zay hotafiana zay hosotrona asa raha vo tsy zay tsy manatona an'Andriamanitra izy zay nefa ny fampanantenana ampitainy zay azo adika fa tsy fotom-pampianarana avy amin'Andriamanitra zany ka raha vo tsy avy amin'Andriamanitra avy amin'ny satana de mitovy am'le hoe nanompo andriamanin-kafa de mahatezitra ny Jehova zay ary Jehova rehefa miodina aminy tsy manaraka ny lalàny sy ny sitrapony de mitondra famaizana izy ary zay reto zanak'Israely reto lasa nanompo andriamanin-kafa de nataon'i Jehova babo ny firenekafa ny andiny fahavalo sy ny manaraka nampahory sy nanolotolo ny zanak'Israely ireo tamin'izany taon'izany ozy 20 taona ny nampahorian'ny zanak'Israely rehetra zay tany an-dafin'ny Jordana tany amin'ny tany Amoritany Giliady ary ny hitan'ny Jordana ny taranaky Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaky Efraim ka de nahatra indrindra ny Israely 20 taona niaritra fahoriana zany hoe tao anatin'izay 20 taona zay zany me mafy ny fahoriana arakaraka ny anadono'ny olona an'Andriamanitra de me mafy ny fahoriana ary le fahoriana vokatry ny fangejan'ny firenekafa fa rehefa ne mafy tena tany amin'ny faratapony fahoriana niatra tamin'ny zanak'Israely zay vao tapa-kevitra andeha hitodika amin'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra ny tonga de namaritra de milo hoe tsy maintsy 20 taona nareo hiaritra fahorianao fa afaka 20 taona rehefa tsy zaka ntsony le fahoriana zay vao mitodika tamin'Andriamanitra fa io Andriamanitra io raha vao miverina aminy ianao na androany fotsiny ary tonga de androany izy de mamaly fa raha ohatra afaka 20 taona ianao vao verina aminy de afaka 20 taona koa ny valim-bavaka tsy tonga saina am'izany ny olona ao anatin'ny fahantrano fa rehefa tena tapidalaka le taka ny sokona ny bato andiny 10 ny taraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely ka nanao hoe efa nanota taminao izay satria efa nafoy an'Andriamanitray ka nanompo reo bala de azotsika vakina fa foy kely ilay tantara foy kely koa ny fotoana afahantsika mifampahery fa tena tapa-kevitra hiverina amin'i Jehova ny zanak'Israely ary io rehefa miverina amin'i Jehova ny olona tsy zaka ny fon'Andriamanitra zany ny andininy fa 5 sy 9 ary io ny zanak'Israely tamin'i Jehova efa nanota izahay ozy ataovy aminay zay sy rehetra sitrako kanefa mba avonjeo ihany izahay an'io de nanary reo andriamanin-kafa tao aminy izy ka nanompo an' Jehova de tsy natsindry ny fanahany intsony Jehova ozy no fahantranony Israely fantatr'Andriamanitra nge ny ady atrehantsika ady atrehanao ady atrehan'ny fianakavianao mety ady atrehanao anatin'ny fiangonana io faritra misy ianao ny ady atrehantsika eo anivon'ny firenena tsisy takona fiainana amin'i Jehova zany ohatrany manao croisé le bras fotsiny Jehova satria nahoana tsy tafaverina amin'i Jehova ny olona ary ny kristianina indrindra tsy arak'le lalàna soritan'Andriamanitra foto-kevitra entin'ny kristianina de zao tsika iara-pahoriana zao ary io tsy afabela fa na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra de miaritra ao anatin'ny fahoriana kanefa araka ny mpiasantsika hoe raha matoky an'Andriamanitra tsika na tsy verina ary ny akamaroan'ny olona rehetra afaka miditra antsehatra Andriamanitra miaro anao miaro atsika de eto ny zanak'Israely 20 taona zay vao nitaraina de dinio ange ny fiainantsika miadana ventsika amin'izao vanim-potoana zao ao anatin'ny fandriampalemana ventsika amin'izao vanim-potoana zao tsy misy loza ara-boajanahary manjoa atsika ve ka miteraka olana eo amin'ny fiarikarena eo ny solotry ny vidim-piainana mafy zavatra menjady ary maraka miaika an'izany tsy mametsy n'izaniza
areo no mahatonga ny afatra ampitaina amintsika indrindra matsika fiangonana, tsika mpitory ny filazantsara, tsika mpitondra fivavahana, tena torio le tena marina amin'ny vahoaka. Inona ny tokony atao? Amampianara ny olona andeha amin'ny marina, isambatan'olona fa tsy andeha hijery hoe iza no tsy mandeha amin'ny marina, satria tsy maintsy hita foana zany ao amin'ny firenena anankiray. Fa ianao ao amin'ny toerana misy anao, na inona na inona asanao, ninonninona saranga misy anao, ninonninona arenanao, eo amin'io toerana io mandehana ianao amin'ny marina. Mba ho fianarana ho an'ny olona tsy mandeha amin'ny marina, ary zay ny fitaizana ara-panahy tokony tanterahana. Fa tsy handeha amientsika hoe ry manao ny tsy marina dia andeha ho enjehana iny, fa mameza modely mba hianarana le manao ny tsy marina. Ary zay ny atao hoe olom-pirenena vanina, mandray ny anjara tandrify ny tsiraray avy, fa tsy ahilika mandrakariva amin'olo-kafa na amin'ny atoko politika na amin'iza, fa za indrindra tsika mpivavaka, tsika mpitondra fivavahana, mameza ohatra modely hoe ninonninona toe-javatra mitranga, mandeha marina foana ianao. Fa raha vao mandeha marina ianao tsy arian'i Jehovah zany, kanefa ao anatin'ny fahorinitsika dia zay le fanontaniana tamin'ny farany hoe iandry kapoka ve voaverina amin'Andriamanitra, iandry tahaka nyreto hoe tena fa fahoriana, fa tena fa tapidalaka le ve vao hiverina amin'Andriamanitra, zay nge no mahatonga fahoriana. Dia inona ny tokony atao? Verena amin'Andriamanitra, satria io Andriamanitra io raha vao miverina ianao tsy mahatsindry fo. Raha mijery ny toe-javatra amin'izao vanim-potoana izao, ohatrany mahalasa fisainana fa tsisy takona fiainan'Andriamanitra ange ny zavatra mianjady amintsika, ary manome toromarika mandrakariva izy any amin'ny mpanjaka faharoa any, toko 7, mbola le zanak'Israely any lasa voageja ny firenena-kafa, sasatry ny gejainy firenena-kafa mandrakariva. Zany akory tsy handeha amin'ny tsiny hoe manao ontsika, manana fahaleovan-tenantsika isika, fa tsy avabelintsika fa eo ambanin'ny vahoan'ny firenena-dehibe mandrakariva. Kanefa misy lalana ahafahana mivoaka amin'izay, ary zay no afatra ara-pilazantsara toriana mba ho tafita eo amin'ny mpiray firenena, andraisan'ny fanampahan-kevitra hoe aiza le vahaolana tena tsara indrindra. Fa ny toe-javatra tamin'izany vanim-potoana zany nisy fahoriana mafy nianjady tamin'ny zanak'Israely, ary io fahoriana io tsy tongatonga ho azy io a, mandeha etraketraka fotsiny zao ny firenena jentlisy na ny firenen-kafa, angeja ny firenena zay efa nanana fahaleovan-tena ka natahotra an'Andriamanitra. Fa misy tonga amin'ilay fitenenana hoe vitsy mikitra ndrery, matoa ny firenena mangeja ny taranaka voafidy, misy antony manokana zay adiny le olom-boafidin'Andriamanitra, le taranaka voafidin'Andriamanitra amin'ny Jehovah, satria niodina taminy nanadino azy, tsy nanaiky ny teniny, tsy natoky ny teny fikasana zay nomeny. Ary matetika ny zanak'Israely vao metimety kely ny fiainana dia lalina izorana manadino an'Andriamanitra mandrakariva. Aty amin'ny mpanjaka faharoa toko 7 ny 420 sy 520 dia zao ny zavatra mitranga. Rehefa afaka zany dia ny Hadada mpanjaka ny Siriosy namoro ny miaramila rehetra, dia niakatra ka nanao fahirana ny Samaria. Fa indro dia nisy mosary mafy osy tany Samaria, dia indro nanao fahirana azy ireo, mandra-pahatonga ny loha amborika ho lafo sekely 20 sy ny taimboro melala apa-efatra ny kapa ho sekely 5. Zany ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany. Firenena vahiny, firenena jentlisy nanao fahirana, nanao ankivy ny firenena zanak'Israely mba tsy afaka hikofoka, tsy afaka hiasa, ary ny tanjona kendrena dia mba hahatonga ny vidim-piainana eo-papana. Ka rehefa meo-papana tapidalaka le, ka raha tsy tafatodika amin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tsy maintsy anaiky ny fanandevozany firenen-kafa, satria zay ny fomba ny firenena angeja hatao zay ampahanitra. Ka rehefa mahantra ianao dia manjary mitady vahaolana any aminy, dia modimeny vahaolana, fa lasa andevony ampanaoviny zay tiany atao. Ny zavatra mitranga nefa dia ty niakatra be ny vidim-piainana tamin'izany vanim-potoana zany. Tsy tongatonga ho azy amin'izao fotsiny angery olona io vidim-piainana miakatra io e. Fa raha teto ny zanak'Israely
zay ny zavatra niatra taminy nisy mosary vokatry ny fangejany firenekafa misy antony manokana ny antony ny tantarana an'izany mba hisotomantsika lesona mba hahafahantsika mitady vahaolana any amin'ny tokony hitadiavam-bahaolana fa tsy andeha ezaka amin'ny herin'ny tenantsika ka hiezaka tahaka ny zanak'Israely hoe tena 20 taona niezaka tamin'ny herin'ny tena no afaka amin'ny fahoriana rehefa tapidalakala izy zay vao hitodika amin'Andriamanitra dia manjary ela fa maly vavaka Andriamanitra dia ohatran'izany koa tsika io tantara io nge dia mampiseho ny tantarantsika miary tsy azo ilazaina fa tena milamina ny fiainany efa tena betsaka no mikaikaiky mety tsy zaka ntsony ny vidim-piainana kanefa tsy maintsy miaina ianao fa tsy tongatonga ho azy zay fisompitry ny vidim-piainana zay fa misy apahany be deaibe amin'ny fanapahan-kevitritsika eo anatrehan'Andriamanitra ary zay no diniantsika mba tonga antsika hitodika amin'ny tenantsika andinika ny tenantsika hoe tena inona no mahatonga an'izao ary tsy vitany eo amin'ny tenantsika eo anivon'ny firenena mihitsy tsy manenjika n'izan'izy fa Andriamanitra nefa manana vahaolana mba ahafahantsika mivoaka ao anatin'ny fahasarotan'ny toe-javatra tsy midika zany fa tsy andalo fahoriana fa miady zay hatrehany le ady fiverenana an' Jehova ho tanteraka ave kanefa natso ho tanteraka azy tsy maintsy toriana ny marina ny anteny dia maherezitsika ny Andriamanitra io tsy mahafoy atsika ny Andriamanitra io tena tia atsika io Andriamanitra io tsy mitsahatra ny miteny izy ary io Andriamanitra io rehefa miteny matetika ny olona nge mieritreritra hoe rehefa miteny Andriamanitra dia ho an'ny olona mahantra ihany ho an'ny olona tsy manakanoko hoaniny fa indraindray ny olona manan-karena manana toerana ambony manana fahefana eo amin'ny tany sy ny firenena ohatra ny hoe tsy ho anazy zany teny zany ho an'rehetra tsy refesy mandidy Andriamanitra tsy misy fahefana ambony no ny fahefana ananan'Andriamanitra noho izany tsisy mampatahotra miverina amin'Andriamanitra io ihany ny vahaolana fa saingy ahoana fomba natanterana an'izany eo anivon'ny firenena kanefa mandra-piandrin'izany isam-batan'olona raha te olo-pirenena vanina manaovany marina mba ho modely fa mety aminao tapa-kevitra anao ny marina na inona na inona toerana misy anao tsy hakana avaka io na mpitonitra na manam-pahefana na antonontonona na olona sahirana mandiana ny marina fa mety ho tanteraka amintsika ny teny fikasana nomenan'ny Abrahama hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany voninahitra n'Andriamanitra ry ny vavakisika sotranao Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny teny fampahirezana nomenao teny fampieritreretana mba tonga anay ho tafaverina tanteraka aminao satria mandalo ady tokoa azo lazaina fa mosareny miezaka amin'ny herin'ny tena fa tsy tafavoaka ay ao aminao rery ihany ny tena misy ny vahaolana dia sokafo ny masom-panahinay ahafahanay misitona lesona amin'ny tantara misy satria ireny ny voasoratra mbo fananarana ho anay izay arany andro farany dia matoko sy mihiny fa ianao ndresy lahatra ny olonao mba anaiky ny fitantananao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva